ia nampiantso anareo mpanao gazety moa ny tenako satria niova ndraikitra dikan'izay misy adidy vaovao amina fomba fiasa vaovao no tanterahana. Nafantarana ny tenako hatram'izay moa tato amin'ny folonda maro zany nametra-panontaniana hoe fananinona moa colonel no niditra ho candidat sénateur tamin'ny voalohany. Ny antony dia tsotra, ny fandraisana ndraikitra nahatonga aho hiditra ho sénateur satria ny asa fandraisana ndraikitra ho an'ny tanindrazana tsy voatery tsy maintsy ao amin'ny filoalindahy no ahafahana manatanteraka azy. Nampamafalalana anao na inona ny asanao rehefa mitondra vokatsoa ho an'ny mpiray tanindrazana aminao dia adidy fandraisana ndraikitra ho an'ny tanindrazana daholo zay rehetrarehetra zay. Betsaka ny asa vitako tamin'ny filoalindahy ary tsy azo kosehina amin'ny tantaran'i Madagasikara ny asa zay fampandrian-tany sy ny fampandriana fahalemana zay tanterahako. Nefa misy sakana kely mbola tsy ahafahako manohy an'izay adidy ho an'ny tanindrazana zay satria na mahita zavatra tsy mety zao anao ato amin'ny filoalindahy dia tsy afaka miteny noho le hoe discipline militaire. Tsy misy maharatsy an'izay nefa fa ny maharatsy kely azy fotsiny raha ny lehibe mahita zavatra tsy mety tsy mandray andraikitra dia lasa complice daholo ny subordonné rehetrarehetra. Ka manoloana ny zava-misy zay mbola ho resahako rehefa aveo tsy te ho complice amin'ny tsy fandehanan-javatra zay mitranga amin'izao fotoana izao ny tenako. Zay aloha zany no nahatongahy aleko hiova toerana ary tsy manaonao foana fa ny safidy ny lalana ara-dalàna. Nirotsaka ho candidat ny tenako, nahazo autorisation ara-dalàna aoka zava zay resaka zay, nilatsaka ho fidiana lany Soamantsara tany amin'ny faritany ny Majunga. Légal zany zao ny place misy ahy ary efa en position de disponibilité ny tenako amin'izao fotoana izao satria efa vita soniny tompony andraikitra ny disponibilitéko. Zany hoe efa tsy voafatotry ny discipline militaire ny tenako amin'izao fotoana izao fa manatanteraka ny mandat maha-sénateur ny tenako. Eto zany dia niova tanteraka ny fomba zay handraisako andraikitra amin'ny tanindrazana ary ny afantaran'ny lahy rehefa manao mission dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany. Tsy mba misy mission zay nampanaovina tsy vitako na tsy vitan'olona nampanaovina tanterako. Ka amin'ity mandat maha-sénateur ty hisy adidy lehibe nankininy amiko dia ho tanterahako zay. Nisy ny fifidianana, somary resako kely fizotra ny fifidianana. Maro nefa nisy résultat zay navoaka ny HCC fa ny fifidianana dia iombako mitovy hevitra amin'ny namana rehetrarehetra zay nilatsaka. Fa tsy fifidianana ny zavatra nisy tany fa fanarao tampahefana, fampiarana fitaovam-panjakana sy ny teritery rehetrarehetra zay azony tanterahana dia tanterahana. Ny tompona andraikitra zay afaka manao propagande dia efa voalazan'ny lalàna. Ny ministre aloha ekeko, ny chef de région ekeko voalazan'ny lalàna. Fa ny voalazan'ny lalàna kosa tsy mahazo manao propagande dia ny préfet, ny chef de district, ny adjoint district, ny délégué, zany hoe reny zany voalaza fa solon-tena am-panjakana dia tena nanao propagande ary tena nanao teritery faran'izay henjana, menasy faran'izay henjana ka nahatonga ny voka-pifidianana nandeha amin'ny tsy tokony ho izy. Tsy tena vokatry ny safidin'olona reny nivoaka reny fa raha ny tena safidin'olona no navela malalaka tsy ohatran'ireny aloha ny résultat ka amiko mbola diso tanteraka reny résultat reny fa tokony hiova mihoatra an'iny. Iza ny tompony andraikitra
aleo tsoroko eto ny mpifehan'le personnel tsy mahazo manao propagande reo dia ministre ny intérieur Mafary Olivier amin'olona any ambany vohitra any amin'ny commune any amin'ny district any amin'ny région any amin'ny faritany any dia efa tsy misy matoky tsony an'izany district ny préfet ny délégué zay mipetraka amin'izao fotoana izao zany hoe noho ny avy ministre ny intérieur dia mirefarefa amin'ny tany tanteraka ny solotenam-panjakana rariny eto tena manome rariny mihitsy amin'izao fotoana izao aleny mena entité mahaleotena salamseny ny miandraikitra ny fifidianana fa raha ny zavatra nataony chef de district sy ny préfet dia efa tena sahala amin'ny ady barofo efa misolony tena miantoko HVM fa tsy solon-tenam-panjakana intsony ka raha mbola mitohy izao hitondrany ministre ny intérieur any reto personnel solon-tenam-panjakana reto dia ho zava-doza mitranga eto Madagasikara satria ny olona natao solon-tenam-panjakana dia lasa misolon-tena ny antoko ka hiteraka tany tsy tandalana eto amin'ny firenena zay zavatra zay ka amiko zany aleto tsindriko manokana ministre ny intérieur raha ohatra ka fifaninanana amin'ny tsy ara-dalàna no nampanaoviny fanjakana any ministre ny intérieur io dia ankasitraho izy fa raha ohatra kosa ka tena fanjakana tandalana fanjakana entin'ny président Rajoelina andraisanareo andraikitra faran'izay henjana ministre ny intérieur miandran'izay ny tena tany amin'ny région de la Sofia lazaina fa coach ny Sofia ministre ny intérieur io na baribarina tamin'ny olona rehetrarehetra fa anatin'ny programme national ny développement na ny PND zay navoaka ny gouvernement tsy misy fampandrosoana nara ho an'ny région de la Sofia nefa ministre ny intérieur coach ny région de la Sofia amiko coach ny entraîneur rehefa tsy hampandroso zay toerana zay heveriny fa ho ny tantanina dia aleo izy esorina any amin'ny faritry ny Sofia mbola mijustifie an'izay 7 district Sofia 7 députés sur 7 tsisy mifagnaraka aminy zao koa miampy sénateur miadianiny dolo ka raha ministre coach nefa ny olo mbo fidy rehetrarehetra tsisy mifanaraka aminy tsy hampandrosony région de la Sofia zay ary tsy hampandrosony faritany Majunga ka mendrika ny andraisana fepetra iny aloha zany mikasika ny ministre ny intérieur fa tena nanimba ny administrateur civil nataony ministre intérieur satria aorina ny mpitsara dia ny administrateur civil no fonctionnaire anisan'ny tanandraikitra lehibe indrindra mahafirenena ny firenena ka zay no somary nandraisako resaka lavalava mikasika an'iny ministre ny intérieur iny na zany na tsy zany nefany misaotra ny mpifidy rehetrarehetra ny tenako misaotra ny CENI zay ny karakara ny fifidianana ary indrindra misaotra ny membre ny HCC zay nahabe resaka taloha fa raha ny fahatana ny zava-misy dia hafa ny vokatra teny amin'ny CENI nefa hafa ny vokatra teny amin'ny HCC midika zay fa nanao ny asa ny HCC nandray ny asa tandrify azy izy fa ny zavatra tsy vita ny HCC kosa reny teritery nataony district sy ny sous-préfet zay nampanaovy ministre ny intérieur eny efa tsy andraiky ny reny fa ny maharadalàna ny zavatra nampanaovina azy dia tanteraka amin'ny tokony izy ny asany HCC voafidy soamantsara ho membre ny sénateur mandrafitra an'io sénat io ny tenako avy any amin'ny province Majunga efa fantatro mialoha ny andraikitra ho sahaniny zany atao hoe sénateur zany ary zay napriska hoe aleo ato miditra ny sénateur raha tsorina dia misolo tena ny collectivité décentralisée sy ny
organisation économique rehetrarehetra sy ny organisation sociale rehetrarehetra. Raha fakafakana zany mission ny sénateur zany dia mahasahana ny lafiny fiainana rehetrarehetra, ny social, resaka économique ary ny solontenany reto collectivité décentralisée reto. Ny ho fomba fiasa dia amin'ny mahasolontenany collectivité décentralisée dia ireo membre ny collectivité décentralisée rehetrarehetra reo hatrany amin'ny conseil municipal miakatra mazo district région, ireo zany no ho solontenanay hahazahoana ny renseignement rehetrarehetra zay tsy mbola ampelantanana, efa maro ny fampelantanana, dia ny renseignement iny no hoentina hanatsarana ny farim-piainan'ny mponina. Ary anisan'ny mission ny sénateur conseiller ny gouvernement, zany hoe amin'io resaka ara économique sy ara social hoe mampilaza any amin'ny gouvernement fa ity ny lalana mety hitondrana resaka économique eto, iry ty ny zavatra tsy mety ataonareo ty mba ovao, handondom-baravarana aloha ny fomba fiasa. Raha mandray moa dia raha basoa raha tsara, fa raha dondom-baravarana ka tsy mandray dia miditra amin'ny étape ambonimbony kokoa. Ny zavatra efa hita maso any ambanivohitra ambany ravikazo rehetrarehetra any dia manjaka aloha ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataony vahiny, mba tsy hilazako zay hoe avy aiza ny vahin'ireo na avy aiza. Eo koa ny resaka tsy fandraisana andraikitra ataony ministera mikasika ny ala, satria ny environnement tena potika, ny torotanety potika, misy fiantraikany amin'ny lafiny économique zay rehetrarehetra zay tenenako am'izay rehefa avy eo, fa tsy misy fandraisana andraikitra. Indrindrandrindra ity resaka ady tany, ministera zay voakasikin'izay dia hisy asa goavana ho ataonay amin'ny lafiny rehetrarehetra io, satria ny ady tany mahatonga ny tsy fandriampahalemana, mahatonga ny olona famony ary hitsofohany vahiny be dia be io resaka ady tany. Ny magnaraka mikasika ny fahatako ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao, ny devizin'ny akademia mbola tsy adino dia ho an'ny tanindrazana. Raha tsorina zany hoe famaritana hoe fitiavan-tanindrazana zany, iarovanalo ny tanindrazanao zay vao hasoavina ny tanindrazana. Ny fiarovana tanindrazana tsy vitany hoe resaka tsy fandriampahalemana, fa mahatonga atsika tsy mandroso amin'izao fotoana izao gaboraraka ny fivoahany harem-pirenentsika.